Izay indrindra moa no idirantsika amin'ny tontolon'ny fampianarana tamin'ny 4 Jona lasa teo ary no fidiran'ny mpianatra teny anivon'ny ivotoerana fampiofanana Caes ho an'ireo rehetra izay nisoratra anaraka fampiofanana hiatrehana ireo fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana ambony izay fanesy moa atsy ho azy mitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay moa raha matola laina titrish tompona andraikitra eo anivon'ny Caes eo ambony micro an'ny Lovaramanaantsoa sy Christian Rakotondramanga. Araka ny fanarahantsika dia hoe miditra daholo ny section maromaro toy ny administrateur civil, administrateur du service financier, ny agent diplomatique et consulaire, ny inspecteur d'administration pénitentiaire, ny commissaire du commerce et de la concurrence. Dia somary tao anatin'izay fotoana izay moa zany dia be dia be ny ankizy niditra. Mahatsapa ny ankizy zany fa tsara ny fampianarana ety anivon'ny Caes dia tonga ny ankizy niditra eo amin'ny 800 élèves zany zao ny isan'ny ankizy ny toute filière confondue. Dia anisan'ny vokatra be zany zay manome toa kosa zany zay fa ny fampianarana ety dia anisan'ny tsara satria mpampianatra dia matianina ary ny fampianarana hatramin'izay moa zany dia tsara foana ny vokatra. Misy tolotra vaovao ihany koa moa nataontsika ho an'ny faradoboka ho an'ny inspecteur de police, agent de police, ny officier de police, ny commissaire de police somary averiko kely zany satria iny moa zany nataontsika tamin'ny herinandro hoe 50 000 francs droit d'inscription ary 0 ariary ny écolage. Vaovao ihany koa dia ity moa zany tsara ampahafantarana ny ankizy hoe misy concours vaovao dia ny comptable du trésor. 7 moa zany isan'ireo no raisina dia ny fanadinana ny 31 octobre izao. Ny ankizy zany lasy vavy no raisina 20 ka hatramin'ny 5 taona no fetra takina dia bac général sy bac technique ny diplôme takina. Misy ihany koa ny 30 percepteurs principaux des finances, 30-31 octobre ihany koa ny examen, bac plus 2 indray ny takina dia entre 20 et 35 ans indray kosa ny taona izay takina amin'ilay ankizy zany. Eto koa dia ampatsahivina ihany ny ankizy satria somary matoritory ny sasany amin'ny 29 juillet izao ny dernier dépôt en dossier ka somary homano ny dossier anareo raha ohatra ka hiomana amin'io nareo dia ny fampianarana ety anivon'ny Caes moa zany dia amin'ny 12 Jona izao no hisokatra indray zany io section vaovao io.